Miarabantsika rehetra ny tokantrano any dia manonona ny fiatanan'i Jesosy Kristy manapaka any am-pontsika sy any tokantranotsika rehetra any amin'ny alalan'izao fandaharana mivantana izao na ianareo mpanaraka ny pejy en rediffusion ihany koa. Iresaka loha hevitra anankiray isika anio dia ny loha hevitra mikasika ny égalité homme et femme. Io resaka égalité homme et femme io dia fantatsika tsara ary tsy miafina amintsika intsony fa rafitra voizina sy tsindriana betsaka ao anatin'ny antsoina hoe fanatontoloana izy io na ny mondialisation. Raha vao miresaka an'izay hoe fanatontoloana mondialisation izay isika dia raha atao famaritana tsotsotra définition izany dia fanomezana lanja valeur, fanomezana lanja sy valeur hasiny any izao tontolo izao. Misy piège be ao anatin'izay resaka hoe mondialisation zay fanatontoloana. Raha mamaky ny Efesiana toko fahenina isika andiny faharoa ambin'ny folo dia isika tsy mitolona amin'ny nofamandrao zany baiboly fa mitolona amin'ny mpanjaka ny fahamazinana izao tontolo izao, royaume de ce monde zany. Tsika tsy mitolona amin'ny nofamandra raha somary décortiquer kely fohifohy izay vetikevitra izay dia hoe isika izany tsy mitolona amin'ny nofamandra fa mitolona amin'izao mondialisation izao, mitolona amin'izao fanatontoloana izao. Ary izany nahatonga anany teny hoe raha faritantsika tsotsotra ny hevitry ny hoe fanatontoloana dia fanomezana lanja, fanomezana valeur amin'izao tontolo izao. Dia ao anatin'izay zany ny resaka sy ny zavatra rehetra manindrahindra ny asatana amin'izao tontolo izao, ny hetsika izao tontolo izao, ny fomba n'izao tontolo izao, ny filàna izao tontolo izao dia izay no antsoina hoe mondialisation. Izy io dia somary fonosandry zareo papier cadeau kely, somary fonosandry zareo emballage étiquette kely mahafinaritra izy io asiany ruban kely dia ino no atolony an'izao génération zao fa ny ao anatiny dia fitaka sy fikendren'ny satana foana amarina ny zanak'olombelona ho any amin'ny lasakan'ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Raha maka référence isika biblika izao tontolo izao dia mazava ho azy fa fahotana. Izao tontolo izao dia mira ota. Izao tontolo izao dia raha ny baiboly ny soratra masina no entina iangatsika. Izao tontolo izao dia midika fa izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika nefa dia ampiainina ao anatin'ny monde ny mondialisation. Dikan'izay zany raha izay fanazavana tsotsotra no entiko izay dia ampiainina ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Izay lay piège no lazaiko. Izay lay fandrika hitondranantsika, isaritana anao, isaritana n'izao génération zao, isamborana ny tanora sy izay rehetra ato anatin'ity monde ity royaume zao tontolo izao satana. Efesiana toko fahenina izay le nolazaiko teo hoe ampiainina ny sitrapon'ny démonie, ampiainina ny sitrapon'ny satana izany isika. Izay le hoe mondialisation. Raha miverina isika amin'ny pub, amin'ny topika hoe égalité homme et femme, atomboko isika amin'le resaka hoe fonosana papier cadeau le izy. Ekeko ary za tena tsy manda fa misy ny zavatra izay tokony ametrahana ary tokony hipetraka mihitsy izay rafitra izay hoe tsy misy ny tokony fitongilanana eo amin'ny lasy ny vavy. Ohatra hoe eo amin'ny sehatry ny asa tokony accessible, misy poste tokony hoe accessible, ny karama tokony mitovizana sy ny ohatran'izany fa tsy asiana avisiva satria betsaka ny firenena izay mbola ampiainina an'izany, betsaka ny firenena izay mbola ao anatin'izay système izay. Bref, azonao reo ngamba ny tiako ambara. Kanefa azadiny fa mira zotra amin'izay ao anatin'ny nefa rivotra faratsian'izao tontolo izao dia tsy azo lavina fa
misy fitongilanana lehibe mihitsy eo amin'ny lasiny vavy. Ohatra, ny vehivavy anankiray rehefa teha ahazo posta ao amina ministera izy ohatra, na ao amina tokona orinasa anankiray, na tsy fantatro amin'ny sehatra tsy miankina anankiray, dia tsy maintsy misy ny antsoina hoe avance ataon'iny vehivavy iny, selon ny endriny beauté, selon ny bikany, selon ny ato zay ahafahany mikonkerira ny posta iny. Fa izay dia efa maneho fa misy izany ny fitongilanana eo amin'ny lasiny vavy. Ohatra zany dia kortiketsika zany za zavatra resantsika izany tena hoe ka pratika. Izay zany dia efa miseho ary maneho fa tsy mitovy ny lasiny vavy eo amin'ny fiarahamonina. Misy ny ambony dia misy ny ambany. Ka ny ambany dia miezaka miséduire, mampiasa ny antsoina hoe esprit de séduction. Efa resaka esprit zay resantsika izay mba ahafahany conquérir an'le poste. Dia ilay eo amin'ny toerana ambony, ilay lehilahy, ilay tompony fahefana, selon ny pouvoir ananana. Zay dia efa misy ego ihany koa zay, efa resaka esprit. Sika rehefa miresaka dia ka pratika ohatr'izany foana no hitondrantsika anazy. Azonareo angamba ny tiako ambara. Dia ao anatin'izay misy fonctionnalité izay tsy avarin'Andriamanitra fa mbola esprit ihany koa no mian'ilay lehilahy sy vehivavy ao anatin'ilay fiarahamonina orinasa ka miraisitsika eto. Fa izany rehetrarehetra izany dia manome voninahitra any Satana. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy ny fivoizana ny lalàna antsoina hoe égalité homme-femme. Zany hoe mila mitovy zo amin'izay zany lehilahy. Eo le pabe cadeau ny resahako amintsika hoe izao vanim-potoana iainantsika izao dia io resaka séduction io famoronana sy fampiainana n'izay endrika ivelany izay amin'ny alalan'ny pabe cadeau, fa ao anatiny dia misy fikendrena hafa zay tiany Satana apetraka selon ny filany izay ampitainy amin'ny alalan'ireo manan-tsaina elita. Ty dia efa niresantsika foana hoe elita any amin'ny miafina any, dia izy ireo manana fifandraisana manokana amin'ny Satana, dia omeny Satana tolotsaina ao anatin'ny antsoina hoe culte secrète. Zany ny anton'ireny hoe fivoriana miafina, association secrète, miresaka framasona sy ny illuminati zany tsika. Dia misy ny culte zay miafina, tsy ahafahanao accès, tsy anananao accès miparticiper any anatin'ireny culte ireny, tsy ahafahanao miditra, tsy ahafahanao hirika mihitsy, tsy ahitanao fomba mihitsy ahafahanao manatrika an'izany fivoriana izany. Fa misy ihany ny information, fuite d'information eny amin'ny réseau YouTube, Twitter sy ny ohatran'izany. Raha mijery vidéo isika, tsy izany no miteny an'izany tape fotsiny hoe culte masonika. Dia misy karazana vénération atao, vehivavy miboridana mandiha, dia misy hira atao, dia misy culte mihitsy, misy dieu vénérena ao anatin'izany. Fa ireny zavatra hitantsika ireny dia mbola aty amin'ny antsoina hoe dimension farany ambany, matoa misy fuite d'information ohatran'ireny. Fa tsika tsy miresaka ny any amin'ny dimension farany ambony, any amin'ny temple farany ambony any amin'ny zareo tena hoe manana ny degré farany ambony. Ireo elita ny resahako teto, ny resahantsika naverimberitsika teto foana hoe manana fifandraisana manokana amin'ny Satana, ny inspiré fahalalana sy tolotsaina amin'ny Satana mihitsy, ahafahany diriger sy ahafahany mametraka lamina ordre mondial, ahafahany mametraka tolotsaina sy fitantanana ao anatin'ny fahiratansaina. Ny zanak'izao tontolo izao dia maranitsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava ao zany Baiboly. Ahafahany zany mipratike, manao pratika an'izay zavatra noratoviny ao anatin'ny tontolo ny fivahinina miafina, culte masonika, culte secrète any amin'ny tontolon'ny tsy hita maso rehetra, tsy afaka hidirantsika sy hanaovantsika participation zay tsy faniritsika ihany koa, ary tsy tokony hametraka tongotrany isika. Eny ary tompoko par rapport amin'ilay ohatra no raisiko teo hoe égalité homme-femme ny loha-hevitrintsika somary very kely dia misy pape cadeau iaho amin'ny nosan'ny Satana. Misy ohatra ndraisitsika teo hoe
tsy mitovy ny zoan'ny lasany vavy ekeny zay ary ny tena koa dia manaiky an'izay tokony hitovy ny tambikarama tokony hitovy ny traitement zo ny resahana eto tokony hitovy ny zavatra ohatran'izany ekeko tsara mihitsy fa izay lay papier cadeau izay lay entiny zareo elita anairana zany isarihana ny saitsika sy ny fotsika indrindra ireo génération zay tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa Andriamanitra tsy toa Jesosy Kristy Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa de mibitsika amintsika foana manoro lalana antsika foana izy ny amin'ny tokony ho famindratsika sy ny tokony ho direction alehantsika ary raha misy zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro de misy an'izay firesan'Andriamanitra amintsika zay manambara ka eto araky ty ohatra ny angatsika ity de hoe misy an'ilay hoe fitongolana ny lasany vavy traitement tsy mitovy ao anatin'izay resaka zo dia napetraka zany ny loi hoe égalité homme et femme de misy ihany koa ny lalàna zay tsy nirina mihitsy ary omena valeur mihitsy ohatra hoe resaka violence conjugale hoe misy ny fampijalian'ny lehilahy amina vehivavy anankiray de misy ny lalàna zay matanjaka kokoa ho fiarovana ny vehivavy zany rehetrarehetra zany mahasoa ny fiarahamonina daholo zany sy ny zavatra ohatran'izany zay le hoe papier cadeau zay aroso fa ny zavatra tsy fatatsika ny zavatra tena anairako atsika amin'ity message ity dia lay objectif ny démonie foana lay objectif ny satana foana hoe contre nature anohatra an'Andriamanitra tsy toa amen alleluia izay le hoe anohatra an'Andriamanitra tsy toa izay le hoe contre nature izay nanomboka atao misahana edena hoe nisy planina napetraka Andriamanitra de Andriamanitra tsy toa ny teny tamin'ny Adama sy Eva hoe ity hazo ity fahalalana ny tsara sy ny ratsy ity hazo ity tsy azonareo hinanana na tendrenareo fa amin'ny fotoana zay hanendrenareo azy dia ho faty tokoa ianareo de misy esprit manohatra an'izay de ny animé any Eva de Eva ndray ny contaminé any Adama de alavo ny zanak'olombelona de zao ianantsika zao fa izay esprit izay ihany koa de efa niay atao an-danitra atao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nisy an'izany antsoina hoe anjely mpidera izany de io anjely mpidera io te hitovy laharana amin'Andriamanitra foana te hisy referé amin'Andriamanitra foana te haka ny toeran'Andriamanitra foana izay lay esprit démonie de nazera ny anjera nazera ny anjely noho izay fisainany sy fieritreretan'izay noho izay maha rebelle azy izay de tonga mpanjaka an'izao tontolo zao izy mondialisation esprit mianimé an'izao tontolo zao hoe mondialisation fanatotolony égalité homme et femme sujet atsika eto Galatiana toko fahatelo andininy faha roa amby roapolo toko sy andininy fa aitsika rehetra izy ty Galatiana toko fahatelo andininy faha valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa raha ihany anareo rehetra amin'ny Kristy Jesosy izay ny tenin'ny Paoly ato amin'ity Galatiana toko faha telo andininy faha valo amby roapolo ity zany hoe izay zany ny aompon'Andriamanitra tsy toa ny fanangonana atsika ho amin'ny antsoina hoe royaume céleste ho vaina tahaka ny anjely isika resaka fahatanterahana eo accord incorruptible zany hoe tsy mety maty intsony isika mitafy voninahitra de amin'izay fotoana izay tsy misy intsony ny malagasy tsy misy ny sinoa tsy misy ny satria izay de esprit any satana ao anatin'ny mondialisation hoe diviser pour régner zarazara ao anjakana andrina sy andevo zay ingeny ambaran'io Galatiana toko fahatelo andininy faha valo amby roapolo tsy misy intsony lahy sy vavy fa izay esprit Galatiana toko fahatelo andininy faha valo amby roapolo révélé tao amin'ny Paul zay apôstôly Paul izay de izay no usurpé ny satana betsaka ny toko sy andininy zay no usurpé ny satana no simbany satana na tsy mbadana zay tendance izay dia lay nambarantsika teo hoe nofonosany papier cadeau égalité homme et femme zay ty sujet atsika ty io esprit hoe tsy misy intsony lahy sy vavy io
dia eo indrindra isika no mitondra mesazy atao anatin'ity fandarana ity faramandinika isika dia miroborobo fatratra be mihitsy ny resaka mariage pour tous. Ampidiriny any amin'ilay hoe égalité homme et femme, resaka tsy fitovian-jo. Misy ny lalàna tokony iarovana ny vehivavy izay tsy tratra ny tsindry azo lena ao anatin'ny tokantrano, violence conjugale. Misy ny vehivavy izay hiarany tsindry azo lena na ny lehilahy ihany koa any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any, dia voizina sy omena lanja ny lalàna miaro azy ireny marefo. Ary efa nisy murmure, nisy bitsika atao amin'ny assemblée malagasy, izany hoe manao test azy zareo. Fa zany teny amintsika fa lay tena fonsy atin'ilay esprit ao anatin'ilay usurpation an'ny Satana amin'ilay Galatiana toko 7:7 dia ny resaka homosexualité, ny resaka lesbienne, ny resaka LGBT izany sy ny momba izany rehetrarehetra izany. Izay ho resaka égalité homme et femme io. Vao namorona antsika Andriamanitra tsy to, vao namorona ny zanak'olombelona Yahweh Elohim dia nataony lasy vavy. Fa izao fanatotoloana izao mondialisation izao kosa dia foroniny ara-petrany ao anatin'ny dictionnaire antsoina hoe moiel, izany hoe sady tsy lany tsy vavy. Ny fanatotoloana, ny laïcité de l'État, ny égalité, liberté, fraternité dia mametraka mazava tsara ny mariage pour tous, ary misy mihitsy ny karazana investissement, ary misy ihany koa ireo pays izay manao pression amina karazana fiangonana tsy manaiky ny fanamasinana an'izany lasy vavy izany. Mifanambady lasilana ny vavy sy ny vavy, izany hoe mandrava n'ilay natiora famorona an'Andriamanitra, mandrava an'ilay entité fahendren'Andriamanitra namoronany antsika zanak'olombelona. Dia inversé ny Satana tanteraka le tendance Galatiana 3:28 hoe tsy misy la tsy misy vavy, iray ihany sika rehetra ho vana tahaka ny anjely. Dia inversena ao anatin'ny contexte charnel fa tsy contexte spirituel arak'ilay Galatiana 3:28. Fa tsindrina mihitsy zany ao anatin'ilay hoe resaka charnel. Ety antany mbola misy malagasy, misy sinoa, misy afrikana, misy ny sinsisa rehetra, fa fitapenana ny accès hidirana ao amin'ilay hoe contexte Jesosy Kristy, hidirana ao amin'ilay fiainana mandrakizay, ilay contexte fidirana ao amin'ilay hoe fandraisana mofinaina Jesosy Kristy, fiainana ny filazantsara, ny teny fiainana. Izay ilay ambaran'i Jesosy tany amin'ny Matthieu 7:20 hoe fariseo jamba, arendrinareo ny vavahadin'ny lanitra, ianareo tsy miditra, ny olona te hiditra tsy avelanareo miditra. Dia tahaka izay ihany koa teto amin'ity contexte égalité homme et femme ity, izany hoe ao anatin'ilay contexte charnel dia fihinindreo elitany Satana ety amin'ity zao tontolo zao ity, royaume de ce monde, Efesiana 4:9, fa verimberitsika eto foana zay. Fino zareo anatin'ny contexte charnel izao tontolo zao, dia animeny, omeny plaisir, zay mihitsy ilay pratika fomba fampiainana n'izao génération zao ao anatin'izay contexte égalité homme et femme izay. Omena plaisir, dia ampiainana ny réalité, ampiainana, animena, iaina, isitraka amin'izay fiainana hoe mitovy lasy vavy izay. Tsy misy lasy vavy ihany koa, fa égalité mihitsy, voavony zany hoe natiora lahy voavony natiora vavy, dia mifanambadimbady ao anatin'ny antsoina hoe libertinage kapararaka ny génération sodomita, Sodoma sy Gomora, fahotana alan'Andriamanitra, nandevonan'Andriamanitra ny zanak'olombelona tamin'ny hafa avy any an-danitra. Zany lay abomination, zany lay esprit entin'ny Satana volena atao anatin'ity resaka égalité homme et femme ity. Voatsiela riavana, voatsiela, il y a quelques années passées, ny fandimby ny accepté ny resaka
mariage pour tous ny karazam-piangonana gauche à droite ho avy tsy hoe Madagasikara tsy afa ialan'izany tsika misy testa ao nataony tao amin'ny assemblée misy karazana député tsirairay nandroso volavolan-dalàna testa fotsiny iny aloha hoe manahoana ny réaction ny population fa zany teny amintsika fa tsy maintsy roso tsy kelikely zany zavatra rehetrarehetra izany satria miankina amin'izany misy contrat efa signé ao zany ny antondreny vola be investissement amina milliards de dollars. Dieu de Mammon, Dieu de Sodome et Gomorre, esprit Sodome et Gomorre. Mifampitohy daholo zany rehetrarehetra zany resaka séduction, esprit de séduction, esprit ana culte de personnalité, oeraoera reny alatra voamaro sy ny sisa rehetra reny misorona ny zavatra mifampitohy daholo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zany rehetrarehetra zany ny élément mapietsika ary mampiaina le biby forona ery amin'ny tetin'ilay triangle pyramidal esprit maçonnique ametraka ny lamina mondial ametraka n'ilay antikristy mivelatra be zany zavatra resantsika zany fanjaranao no mikarokaroka sy manambatra sy mitsipona ao anatin'izany détail ambaratsika vitivity zany tsy ampy no fotoana rehefa tapitra sahady inona koa ny mbola azotsika ambara ny Matthieu toko 2:20 andininy 7:20 ny Marka toko 2:20 andininy 5:20 de mazava tsara hoe amin'ny fitsanganana maty dia tsy hisy lasy vavy tsy hisy papakatra sy apakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra isika manamafy an'ilay nambarako teo tao anatin'ilay fanazavana n'ilay Galatiana 3:28 izay. Ny Baiboly koa misy passage Paul nampianatra antsika ny amin'ny 1 Corinthiens toko 4:20 andininy 4:30 hoe aoka anginina ny vehivavy rehefa ao am-piangonana resaka zoy izany satria Paul dia mahita an'ilay contexte miseho eto azavaiko vetivety zay le hoe aoka anginina ny vehivavy ny Efesiana toko 5 andininy 7:20 de manambara an Jesosy Kristy sy ny fiangonana somary ara-panahy kely ty zavatra lazaiko ty par rapport amin'ny 1 Corinthiens toko 4:20 andininy 4:30 zany le hoe aoka anginina ny vehivavy de par rapport amin'izay Efesiana toko 5 andininy 7:20 izay fanazavana izay izany hoe zava-miafina lehibe zany ozy Paul Kristy imazony lehilahy ary ny vehivavy ny imazony fiangonana karaha miteny zany ny 1 Corinthiens toko 4:20 andininy 34 dia isika fiangonana zany mangina manoloana an Jesosy Kristy arak'ilay Efesiana toko 5 andininy 2:30 Jesosy Kristy sy ny fiangonana zany hoe zay lay ambarany ny boky ny Apokalipsy toko 2 andininy 7 izay manantsofina hoentina miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy Jesosy Kristy zany manambara de isika fiangonana miaino zay lay 1 Corinthiens toko 4:20 andininy 34 hoe aoka anginina ny vehivavy rehefa ao am-piangonana fa afaka valable ihany koa zay sur le plan du premier degré hoe raha misy koa vehivavy akovavy maneno de mila mangina mihitsy izy raha ohatra misy vehivavy mikarantsana sy ny ohatran'izany raha tsy fitondran-tena fitondrana esprit manana le esprit tao amin'ny sahany tena zany séduite misy contamination ny satana de alao izy mangina fa za kory tsy contre ny amin'ny vehivavy mitory-teny samy teny aminao zao ary raha ohatra misy vehivavy maray message avy any amin'Andriamanitra de tsara izy miteny ao am-piangonana ohatra hoe amin'ny alalan'ny ton spirituel na miteny amin'ny teny tsy fantatra mandika teny tsy fantatra sy ny zavatra ohatran'izany be da be ny message ao amin'ny Baiboly ohatra hoe Iana reny Samuela mpaminany Samuela teny tamin'ny teny tsy fantatra nisy message avy amin'Andriamanitra voarahana sy ny sisa rehetra ohatran'izany iverenantsika ary lay alohan'ny amara-paranantsika azy lay resaka égalité homme et femme nazavaintsika teo ara zany fa ity resaka égalité homme et femme ity dia tokony isika zany tsy matoritory fa misy piège ny satana ngeza be ao anatiny izy io
ary isika manana ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia mila conscient am'izany, mila consciente isika ary mampita izany amin'ny zanakitsika. Amarany koa azy de hoe za kory raha mizaran'izany fizarana izany dia tsy homophobe, izany hoe tsy tia andreny olona tafalatsaka ao anatin'ny homosexualité sy ny lesbienne sy ny transsexuel, LGBT zany resahako zareo marefo zay no définition amin'ny teny gasy sanatria. Ary atsika atao tsara mitondra mbavaka azy reny, miasisty azy reny, manampy azy reny, malgré hoe efa misy ihany koa lalàna zay mandrara atsika, surtout hoe assistance psychologique amin'ny alalan'ny vavaka. Efa nisy lalàna aty Eropa, tsy azotsika atao ny miasisty azy reny. Hitanareo amin'izany zany etiko ilazana amitsika hoe atray zay lay fa efan'ny Satana andringana ny olona ho any amin'ny fitomanina sy ny fipitroana nify. Zavatra azoko ambara ihany koa dia misy mizara roa ny victimisation, reo victime tratran'ity resaka LGBT ity, zareo homo izany ary zareo lesbienne, zareo transsexuel. Misy reo tafiditra ao anatin'ny velapandriky ny société mondialisation, zany hoe izao société izao no nianime namboly esprit ho azy reny amin'ny alalan'ny publicité. Hitanareo reny, zany mahatange an'itony resaka réseaux sociaux sy ny hainao manjery itony, satria fandemetsainan-tsika fanifenatsika daholo, fanifenan'izao génération izao ireny rehetrarehetra ireny. Hitanareo misy publicité zao mandeha ohatra publicité ana chocolat, de any amin'ny atsasaka segondra any amin'ny farany any tonga de misy vehivavy samby vehivavy mifanoka na lehilahy samby lehilahy mifamihina mifandray na ohatra zany. Fa misy message subliminal, ohatra zany izy, message subliminaux zany ny efipetrin'ny Satana. Ary reo elita masonika, reo marani-tsaina manana fifandraisana amin'ny Satana any amin'ny culte miafina rehetra any no mpanindra an'ireny support reny afahan'izao génération zao miankin-doha amin'izay égalité homme et femme velapandrika tiany amaranana an'izao génération zao, amarinana atsika any amin'ny fitomanina sy ny fikitroana. Fa zay no nairana atsika foana hoe mifoaza mibeba manatona an'Andriamanitra foana, mangata foana tory lalany fanahy masina sy ny fanampian'Andriamanitra tsy toa fa atsika s'échapper amin'ny la gueule du lion, ny devoly de mierina any amin'ny boky ny Petera, mierina tahaka ny liona mitady zay arabany isan'andro isan'ora. De teo anylaza hoe misy karazan-droa ny olona victime, reo LGBT zany misy reo noanimena zao société zao arak'ilay ohatra noraisiko teo, ohatra hoe publicité mandeha amin'ny télé. Fa misy ihany koa reo victime manoho ny ohatra hoe mpisotro toka be la lehilahy de ny viole izy vehivavy, de le zaza teraka avy eo lasa homo na lasa lesbienne. Pratique zany resantsika zany ary de taingeza be mihitsy, be da be ny olona tratran'izany. La lehilahy papirafy be mihitsy, miray à gauche à droite izy, ary io danger be io satria ny lehilahy anankiray miray amina vehivavy anankiray, de vendray izy miray amina vehivavy anankiray, fa ao anatin'ilay tsirinaina miampita iny, izany hoe isaky ny tonga ao anatin'ny orgasme izy de misy esprit amina millier, satria ny sperme anankiray misy millier de millier de spermato zao hita tsirinaina anankiray. Mialatsiny amiresaka an'izany fa gasy be amiresaka an'izany, miampitana amin'ilay vehivavy de rehefa miforona ilay zaza, misy esprit zany miditra ao anatin'ilay vehivavy, esprit ana fitsangatsakana, esprit ana viole, esprit ana karazana sodomite araky ny position rehetra zay fanarahana izy. Mialatsiny amiresaka am'izany fa kasy zany. De miaraka am'izay misy esprit sodomite, esprit LGBT miforona ao amin'ilay zaza be da be. Ary za zao ny témoin an'izany mahafantatra olona victime an'izany isika. Azo atao tsara ny traitement an'izany ao anatin'ny délivrance, ao anatin'ny vavaka. Ry havana, ajanontsika eo ny fizarana mampanelo ny zavatra resantsika izany. Mino fa voaray anao ny afatra, voarayntsika ny afatra hoe
ny zavatra ao ambadiky ty resaka égalité homme et femme ity tompokoa dia tsy inakory fa fanomezana lanja atrany ny resaka LGBT Sodoma et Gomorra. Zay esprit zay no asongadiny Satana sy voleny tsikelikely ho ao an-tsainy zao génération zao anapotehana an'izao tontolo zao. Ary mandinika isika dia mahery vaika hatrany ary mahazo toerana eo anivon'ny sampana isan-karazany fiangonana institution hatrany miresaka hoe mopera sy ohatran'izany fiarahamonina sosialy tianio tsara fa ny vehivavy am'izao dia presque amilalao football avokoa fa zany teny amitsika fa mianime an'le esprit avokoa ireny rehetrarehetra ireny reny zavatra voizina ireny tianio zany détail zaraitsika izany tianio tsara izany zavatra zaraitsika izany fa tsy misy mandende ho azy avokoa zany zavatra rehetrarehetra izany fa ao anatin'ity sujet zay resantsika ty hoe égalité homme et femme. De raha mandinika ianareo ny joueuse milalao any anatin'ireny football ireny presque lesbienne daholo. Za tsy teny hoe izy rehetra fa presque hoa ary miamitombo miamahay azo vana miamahery vaika izany zavatra izany esprit égalité homme et femme. Ohatra fotsiny ihany zany resantsika izany. Ny vehivavy mibata fonjam-by manabokona sy ny sisa rehetra nefa rehefa tena dinianao inona no objectif ao anatin'izany rehetra idiranao any amin'ny fiainanao mandrakizay hoe ianao bokonozatra be ny tena nandalo an'izany mafy be na hoe manana bika tsara be avy eo ny vehivavy sasany tena hoe déformé presque olona transsexuel avokoa manao an'ireny hoe vehivavy mibata fonja miala tsiny amin'ny détail an'izany zavatra ilazana amitsika hoe tena efa animé tanteraka izao tontolo izao tena fa hoe ampiaine la esprit égalité homme et femme izao tontolo izao ivelan'izany moa de iarahantsika mahita ny akovavy maneno amitoroteny maminany lainga ohatrandry Fabiola mialatsiny amanona an'izany anarana izany milaza azy ho nahita an' Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra égalité homme et femme daholo zany makantoerany Kristy Jesosy ny fiangonana mihitsy ny teo égal amin'ny Jesosy Kristy. Samy hafa amin'ilay contexte hoe tsy izao intsony velona fa Kristy ny velona atao anaty kozy Paul fa mbola milaza ny tenany izy na de hoe Kristy ara velona ao anatiny fa misy mihitsy selon an'ilay esprit selon any témoignage an'ilay vehivavy milaza azy ho révérend milaza azy ho mpaminany milaza azy ho nahita an' Jesosy Kristy milaza azy ho Jésus ela be da be dans le sens sa hoe égalité homme et femme. Misy lehilahy Jesosy Kristy misy vehivavy ampakarina fofombady fa i vehivavy mihitsy indray laza ny tenany ho Jesosy Kristy de mitohy izany rehetrarehetra ambaratsika izany any amin'ny resaka apôstôly tsaratsara apôstôly Tatandraza sy ny sisa rehetra any Afrika be da be any fotoana izao riavana mila manana fifandraisana matotro amin'Andriamanitra tsy toy isika amin'ny Jesosy Kristy afatsika manavaka ny izy sy ny tsy izy. Zay no azo mizaraina fa mila mitandrina betsaka isika amin'ity resaka esprit égalité homme et femme ity fa efipetsin'ny Satana ny ao ambadika izy io. Tamin'ny 15 ny volana Jona teo dia nosonoiny avan'ny filoha Amerikana Joe Biden ny lalàna manokana miaro an'ireo antsoina hoe marefo esprit égalité homme et femme miaro andreo homo miaro andreo lesbienne miaro andreo transsexuel sy ny sisa rehetra ao anatin'izay contexte hoe marefo izay esprit égalité homme et femme ilazana amitsika fa efa eo amin'ny tendrony izao tontolo zao en tête n'izao tontolo zao mihitsy ny pouvoir andry zareo ny pouvoir esprit voiziny témoigner io égalité homme et femme io. Sotranao zay Jesosy Kristy raha mbola afaka nizaran'izay tokony ho zaraina izay nafahana indray misaitsaina ny voninahitra ao tsy ny sitraponao manoloana indrindra ny esprit izay mitsoka betsaka amin'izao vanim-potoana izao sy manana pouvoir betsaka tokoa de ny égalité homme et femme izay manome image métaphore
ny esprit nandringana anao anay zanak'olombelona tao amin'ny vohitra Sodoma sy Gomora fa vetavetana absolu izay contre nature tsy nekenao nandefonanao anay tamin'ny hafa. Mamindrafo aminay Jesosy mamindrafo amin'ny tsiraray, tononoko ny fiadananao, tononoko ny fahefanao andreo zay mangetaeta ho afaka nizany izy te ho afaka amin'izany esprit égalité homme et femme izany. Ireo ray aman-dreny zay mananjanaka mijaly ihany koa ory ferena sy farofy satria victime manjany contexte izany dia anao ny tompo mamangy azy reny mitondra fahaolana selon an'ny famindramponao sy ny fitiavanao tsy mety lany dritra. Voninahitra honao ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Miraso antsika rehetra dia tahin Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo tompoko. Veloma amanaraka indray ary.